Araka ny fiaraha-miasa eo amin'ny komunina Antananarivo renivohitra sy ny komunina Ambohimanga Kely niroso tamin'ny fandaminana sy ny fanesorana ireo mpivarotra iny mahazo izy ireo androany ahafana mampiena ny fitohanan'ny fifamoivoizana eny an-toerana anadiovana ihany koa ny tanàna. Androany ihany dia efa hita sy tsapa izany vokatra izany satria nisoloana tanteraka ireo dabapako teo aloha le efa tena simba fa nomena dabapako vaovao niarahany asa tamin'ny komunina Antananarivo renivohitra sy ny Samba dia napetraka izany ary entanina ny mponina sy asaina ihany koa mba hanajana izany sy hitandro ny fahadiovana izay efa natomboka androany zany. Tao anatin'izany ihany koa dia nisy fanadiovana lehibe nataon'ny avy eo amin'ny sampana mpamonjy ary niara-nidina teny avokoa moa ny tompon'andraikitra rehetra ny tao amin'ny komunina Antananarivo ihany koa amin'ny fifamoivoizana ny polisy munisipaly ary ny sampandrara misahana ny fitaterana dia engany mba ho voatazona izay nisy ihany koa ny fandaminana niarahana tamin'ireo olona teo an-toerana sy izay mety hoe mpivarotra sy izay rehetra voakasika izany rehetrarehetra zany dia noezahana izany mba ho nalamina sy irindra soamantsara ary engany mba ho voatazona tanteraka izay ezaka efa natomboka izay. Ankilan'izay nisy ny fampiatsoana izay nataon'ny komunina Antananarivo renivohitra ny filohan'ny fikambanana Tafita izay nitantana ny pavion misa 70 lasatra ny fonenana iny ampanitokana. Hita tamin'izany fa tsy nisy taratasy fifanarahana teo amin'ny CUA sy ny fikambanana amin'ny fitantanana ny tsena. Nomena fepotona hatramin'ny talata ho avy izao araka izany izy ireo andaminany sy amerenana ny tsena amin'ny komunina Antananarivo renivohitra. Rehefa tsy mamerana ny tsena amin'ny komunina ny fikambanana, iroso amin'ny dingana mafimafy kokoa eny amin'ny fitsarana ny raharaha. Ny fikambanana Tafita Tsehivina no nitantana ireo pavion misa 70 eny ampanitokana ireo nanomboka ny taona 2012.